Fanbony tetikasa vaovao gouvernance eto Madagasikara mandritra ny telo taona. Io tetikasa io dia efa tsy ny gouvernement frantsay vola ary tanterahany BIT eto Madagasikara. Ny vitoato sy ny tanjo tratrarino anatin'izany tetikasa zany dia anatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'ny alalan'ny natsarana bebe kokoa ny fomba fiasan'ny administration du travail. Rehefa miteny administration du travail tsika dia mahakasika zany ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail. Ny zava-dehibe dia ny hoe ny firosoantsika amin'izany hoe toekarena manara-drafitra na ny hoe sehatra manara-drafitra na ny secteur formel na l'économie formelle Madagasikara dia fanatsarana ny fiampiaina ny mpiasa malagasy izay mahatratra amin'ny efitra amin'ny 700 mpiasa any amin'ny sehatra tsy manara-drafitra. Ka ny inspecteur du travail manomboka zao hidina hijery anampy zany sehatra tsy manara-drafitra zany mba ahafahan'ny mpiasa maro anisan'ny Madagasikara hiaina tsaratsara kokoa eo amin'ny lafin'ny karama, eo amin'ny lafin'ny conditions de travail, eo amin'ny lafin'ny hoe santé sécurité du travail sisisisisy. Zay zavatra rehetra zay atao satria mahatsapa isika Madagasikara satria raha tsy afaka miady amin'ny fahantrana isika raha ny maro anisan'ny mpiasa dia miaina ao anatin'ny karama hitantsika tsy zarizary sisisisisa kanefa tsy maintsy hiroso atsika amin'ny fanatsarana zany hoe sehatra manara-drafitra tsy manara-drafitra zany mba ahafahantsika miady amin'ny fahantrana. Zany hoe ny firosoana any amin'ny sehatra manara-drafitra dia ezaka maharitra fa tsy maintsy manomboka atsika manomboka zao. Ny fanomboana dia zao tetikasa zao no ahafahantsika mampilaza manampy kokoa satria indraindray tsy voatery saziana daholo ny olona ao anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra zany fa ampina zareo eo amin'ny lafin'ny toekarena, ampina zareo eo amin'ny lafin'ny fahaizana mifehy ny lalàna mifehy asa, ampina zareo mba ahafahany zareo lala kokoa amin'ny alalan'ny fitaovana vitsivitsy ohatrana ahoana zany hoe contrat du travail zany, ohatrana ahoana zany fanatsarana ny tontolon'ny toeram-piasana zany. Ka izao tetikasa gouvernance zao dia anampy ny Madagasikara mandritra ny telo taona eo amin'ny ahafahantsika miroso bebe kokoa amin'izany hoe fanatsarana sehatra tsy manara-drafitra eto Madagasikara. Zany hoe ny inspection du travail hatramin'izao mbola tsy nijery nafinjavatra ohatran'izany fa ty amin'ny sehatra manara-drafitra ihany zany no misy zareo zany amin'ny économie formelle. Manomboka izao dia hiroso tsikelikely hidina anampy anosika na tsara ny sehatra tsy manara-drafitra mba hirosony zareo ny andalana any amin'izany hoe économie formelle. Fa amin'ny lafin'ny finatsarana ny fiampiaina ny mpiasa malagasy. Mbola informel zany. BDB zany le izy afany tsy manara-dalàna, afany tsy manara-drafitra. Tsy manara-dalàna dia ataoko fa anjaran'ny fitinam-panjakana tonga dia manasazy izay tsy manara-dalàna. Ny tsy manara-drafitra BDB azay ny voalasantsika teo misy orinasa madinika na tena bitika mihitsy na salasalany eto Madagasikara izay tokony ampina mba ahafahany zareo miroso amin'izany lalan'ny lalan'ny fahantsareo manara-drafitra zay. Zay no jerentsika.